Ity tantara zay ho tantaraiko aminareo androanitsia dia tantara tena marina. Tantara nahavaky fo tanteraka ary mbola tsy nitantaraiko an'izaniza fa tsy nipapako rery ihany izy moa efa any ambany rangolara teo. Fa ny fianakaviako izay aheno an'ity tantara ity dia mety ho gagagaga ihany hoe zany ve ny zava-nisy. Nanana fianakaviana izay zahay mpanan-karena ny fiantsonay azy satria moa tamin'izany ry zareo mihinan-kena, saosisosy matsiro, mihinana divay foana, misotro toaka avolenta maro isan-karazany, mifoka sigara. Izay kosa ravim-bomanga sy patsa, sosety atono, mangazo, beroberoka nataonay roa. Izany no nahatonga ny eritreritra fa mpanan-karena ry zareo, ary izahay kosa sahira. Ny omby mahia moa tsy mba dia lelafy ny namany loatra ry reto, ary nahagaga fandray andro dia natsondro zareo ireo hiara-isakafo taminy. Tao amin'ireo fianakaviako ireo zany izay cousin sy cousinako. Dia natao ny sakafo tao amin'ry zareo nisy vahiny anankiray allemand zay, ary rehefa nandeha teo ny fisakafoanana elaela dia lasa tao nifanerasera bebe kokoa za sy le vahiny, Michael ny anarany. Satria za moa sady mahay teny anglisy no mahay teny allemand. Ohatrany tsy dia tena nampozin-drareo zay zavatra izay fa dia ohatrany sorisorena kely teo ry zareo satria moa zany hitanareo ohatrany hoe nakany amiko ny attention an'le vahiny satria haiko le fiteniny. Rehefa vita ny sakafo dia lasa nody fa kosa ny teny le vahiny hoe ty ozy izy ny numeroko, ty ozy izy ny adresiko. Raha sendra indray andro any ianao sisika mpamakany Allemagne dia mba ilazao za. Tamin'izany moa raka izy tsy nisy ny finday, tsisy angalana an'izany numero zany fa nanana carnet kely zay misy hoe A, B, C, D dia ao zany eo amin'ny M nosoratako teo ny anaran'ny Michael. Mbola mety any ary io carnet io. Nandeha ny andro ny volana sy ny taona. Ireo fianakaviako ireo any an-dafy no mipetraka matetika, manana trano any ny fiainany vezivezy eo izy amin'ny roaplanina. Zahay mivovovolo tsy misy mihitsy fianakaviana ankoatra ny zareo ka hoe afaka nandeha tany. Fa ndray andro kosa tonga tany tonga tany a Paris ary za tonga tany a Paris vao nanitsaka tany a Paris ny tongotro dia avy dia tao amin'izay hoe 14 rue Amelot zay eo akaikin'ny la Bastille eo zay toerana zay. Dia avy eo findray kely teo amin'ny Nouveau Bercy fa teo Paris dia teo no mipetraka ary mipetraka ela teo Rehefa kelikely dia nijereko ny carnet d'adresse ary dia hitako tao ny anaran'ny Michael dia ozy andeha ho atsoko ny Michael dia natsoko izy. Salut tonga eto Paris mbola tsy any Allemagne akory fa tonga eto Paris tokoa aho Zany ve ho sady taitra be izy tonga eto Paris aho Ka zao tsy fantatra rovina mba mety ho tonga any Allemagne fa za aloha fantatra fa tsy maintsy ho tonga any. Ozy izy fa aloha za tonga dia andray train rapide sady weekend fa ho avy any aminao dia zao mandeha ho any amin'ny ny cousinanao sy ny cousinanao tsika io satria izy hitako ny misy andry zareo. Ay ve fa zao aza miteniteny fa ataontsika surprise. Ok ara dia ny andry dia tonga tokoa Michael. Rehefa tonga Michael dia mandeha train tsika ozy vao tonga any. Ka io moa reto ny havanareo any an-dafy ihany. Tsy fantatrareo izay misy azy fa an-dafy ihany ny mo tenenindry zareo. Sika aty Madagasikara izay nahafantarantsika izay misy ny olona rehetra any fa dia hoe any an-dafy any an-dafy. Dia eny ary dia za tokoa tena tsy nahafantatra hoe aiza izy. Fa Michael nahafantatra. Dia netiny. Dia lasa. Dia nitaingina train. Dia ela be ilay train mbola tsy tonga. Gaga ihany za moa zany somary vahiny. Jereko ohatrany efa lalam-bisy izy no hitako fa tsy mahita ninina intsony fa aiza mipetraka. Hialitsika zao izy dia andeha tongotra kely fa mbola misy mandeha tongotra kely fa izy ozy tsy ho paringy fa aty amin'ny banlieue no mipetraka. Ay ve za moa ve maninona fa ay ve Rehefa nandeha elaela zay raka izy dia tsy nahita ninina fa tsy ohatrany trano joalajoala be
trano bildina be reny a sisa dia ohatrany eo amin'ny 67 hectare reny dia aiza izany izy hoany no mipetraka amin'ray amin'tony izy ozy no mipetraka dia avy eo dia niditra dia mitonga eo amin'ilay varavaran'io trano io dia misy ohatrany presiana kely ny bouton pemp misy anarana kelyn'ilay olona dia io ny anarany dia misy miteny avy any dia Michael zany no miteny bonjour c'est Michael falifaly be zany le olona ao amin'ny téléphone eniko fa tantinako le miresaka zany Michael ahoana hiakatra dia hiakatra ozy izy fa zaho izy mitondra surprise ho anareo surprise ina ry Michael ozy izy zany ny tantina ao ambadika eo dia ohatrany resaka kely ry zareo misy surprise ony dia hoe netiko aty izy cousine nareo fa tonga aty à Paris izy hianatra fa tonga dia nifampiresaka tao izy henoko hoe tonton tantina sy ny cousinako dia niverina le tantinako ny teny hoe Michael raha ianao dia mahazo miakatra fa izy tsy ampiakarinao aty raha ianao dia mahazo miakatra fa izy tsy ampiakarinao aty dia nianahana aloha Michael tamin'ny voalohany zany hoe mba mieritreritra hoe surprise anareo izy tsy mila anazy zay fa ianao afaka miakatra Michael mekara fa izy avelao ao za ozy Michael tsy afaka manao antsanyka izy ary any Paris no mipetraka fa za no nitondra azy aty mety tsy fantatry na ho hitany akory ny lalana tsy afaka mamela anazy eto kosa ozy izy fa aloha fa andeha ary zay aloha dia miverina amin'ny manaraka eny ary ozy izy zareo fa izy aloha tsy mahazo miditra aty teneniko anareo fa ohatran'ny latsaham-baratra tamin'izany ohatran'ny latsaham-baratra satria tadidiko tapaka ilay omby mahitsy le lafiny namany za io mety ny heverin'ny tantina fa mbola le olona mihinana société atono tena mihinana mbola heverin'le tantina angamba fa olona mahantra ka tsy mila anazy tsy fantatro na hoe mampalahelo be ny fiainan'zareo dia tsy tia no hitako na hoe tsy tia na maizina fotsiny-tsotro zao izy satria zay sy Michael toatra ny tafaraka izay nefa tena tsoroko aminareo fa dia mpinamana tsotra fotsiny fa tsisy ninina fa nalahelo Michael tamin'izay nampiny ray andro ny fotoana hijanonany weekend izy manko ny tonga ifampiresahany amiko hoe fiainana inona zany ataonareo zany tsy misy efa-tsainareo tsy misy efa-tsainao mba havana anankiray tonga aty ivelany hipetraka aty ivelany dia tsy avela miditra ianao ka zany sy zany raka izy matota taraiko dia tsy hoe akory mamofo tamandry fa ny afiko sy ny aretako tao zany tsy nitantaraiko an'izaniza fa tsy papa zay efa any ambany Bangolao satria tsy tiako loatra ny hoe tonga fisavorovorona eo amin'ny fianakaviana raha nitantaraiko izany fa amin'izao moa efa tsy misy dikantsony satria efa tsy eo daholo zany olona zany ary izaho nalahelo na hoe nisy fihetsem-po ngamba ny mitenenako an'ilay izy manoratra tantara fa ny tena tiako lazaina dia izao hoe isika dia teraka teto ambonin'ny tany tokana ary ho fatitsika tokana ireo olona rehetrarehetra izay mifanerasera amintsika manomboka ny fahaterahantsika dia mety hoe tsy ho hitatsika ntsony akory indray andro any tsy misy efa-tsy ny fifankatsiavana sy ny fifampiresahana tsotra no azo atao eo amin'ny fiainana ary raha misy zavatra manorosory dia azo atao koa ny mifampiataka fa ny fanantenana fa hoe misy olona any havanao namanao dia mananteny ianao fa mety ho falifaly be izy mahitanao mety ho falifaly be izy hiresaka aminao dia indraindray tena tsy marina ary tsy fantatra hoe inona ny antony fa dia ohatr'izay izy misaraka tsikelikely sika zanak'olombelona misaraka tsikelikely
satria samy manana ny lalany dia zay sy zay no tantaram-batiako ny tantarany androany fa dia ambava homana mipoameritra misaotra ny ainy